misy ny fampelezan-kevitra fa hitanao amin'ilay fizotran'ilay fampelezan-kevitra fa amin'ny ankapobeny. Voalohany indrindra ny candidat Paolo Emilio Raoul Solonavana izay laharana fahatelo izay milatsaka ny fidina solombavam-baoaka teo amin'ny volontany. Voalohany eto Antananarivo no miresaka amintsika. Telo andro zay no nanomboan'ilay fampelezan-kevitra ary betsaka ny zavatra efa hita. Ny nataonay moa zany dia natomboka tamin'ny alalan'ilay carnaval lehibe na dia be hialana amin'ny fahantsana nanomboana azy tamin'ny 8 mai teo. Ary hitatsika ny ankamaroan'ny olona teo izany mpanao gazety avy nivenana zay vava hoe ahoana ny fomba nanangonana an'ireny olona reny dia tsotra ny valiny. Olona miandrandra olona hanao lalàna zay hanavotana ny vahoaka malagasy zay hanakaka ny vahoaka sy ny sisa. Zay no nitaona azy ireo dia tonga izy. Ny mahakasika an'izay telo andro zay dia efa misy sahady ny lalao hafahafa. Ningotany zalahy ny afisy ary ny afisy ny candidat numéro 3 ny tena lasibatra. Tsy haiko ny andro. Zay ray. Dia ao anaty texte anatin'ny loi 2018-008 portant organisation générale des élections et des référendums dia milaza mazava tsara fa tsy azo atao ny manao incitation la violence, tsy azo atao ny mampizarazara ny vahoaka na mirompre ny unité nationale. Nefa dia zavatra misy zany ary mitaka fankahalanana ny sasany mampiady olona dia misy moa ny candidat tsy akaikaikinay atsy ampisotroany tokany élémany dia midaroka ny élémanay dia efa zay tsy mamaly azy amin'izany fa tsy tokony atao an'izany le izy fa mihevitra ny ampidina dia mitrandovo ny mahasamy malagasy atsika fa tsy atao an'izay le izy. Raha mbola tsy mameka question nareo dia tohizam-piany le izy. Ao amin'ny article 64 ny constitution dia milaza mazava tsara fa ny membre ny gouvernement dia tokony mametra-pialana. Tsy vitany fametra-pialana le izy fa miaraka amin'ny décret d'abrogation ilay ministre ka tsy mody mametra-pialana fotsiny fa tena abrogena mihitsy mba tsy ampiasana le herim-panjakana. Dia ny anay moa zany vao nandrotsaka niny filatsam-kofidiana iny tamin'ny 8 avril dia efa nampanarahana lettre de démission izay déposena tao amin'ny ministère ny antany tamin'ny ministre sy ny SG zay lehibenay. No ny fahafantarako fa amin'ny article 71 ny constitution tsika dia milaza mazava tsara fa tokony miala amin'ny asany daholo ireo mpiasam-panjakana ambony. Efa nataonay mialohany anay fa nisy zavatra mampalahelo fotsiny ray volana ty aorina zay vao mekena ny fametra-pialana dia tamin'ny larobia lasa teo zay vao ny abrogena zahay. Zany zavatra zany fahafantarako azy sao dia nisy hafetsena tazomany eo amin'izay tenenina hoe efa mandeha ny campagne dia mbola directeur le olona ny tanako zao misy nanoratra azy nandefa azy aby ary mbola ho verifienay any ministère de l'intérieur na verifienareo mpanao gazety marina sa tsy marina zay zavatra zay. Anatin'ny campagne amin'izao fotoana zao dia efa betsaka sahady ny fandekan-dalàna ka miantso ny HCC sy ny CENI satria ny sasany tsy mahay lalàna indray no miteny hitabataba eo amin'ny Facebook eo dia arahina fotsiny le misy sefokotany zao fa azonay sary miaraka manao propagande amina candidat. Misy candidat zao mitokana lalan-kery vita eto Antananarivo voalohany dia tsy haiko hoe alalana aby azy nanaovany an'izany. Dia misy candidat mamory sefokotany any amin'ny hôtel lehibe any tsy haiko hoe inona ny antony amorena azy fa mety mena sakafo dia sena be manaiky angamba hanao ny tsy fanao. Ka eto dia milaza aminareo sefokotany namana aza miseho hoe fantatra fa malagasy ngenareo manana zo hanao politika fa aza miseho miaraka amin'ireo manao politika manao propaganda fa ianareo dia mpiasam-panjakana solitera-panjakana eny fotony. Sana amin'izay koa ny délégué mpanjakana aza miditra amin'ny couloir sy tokony hidirana ny mpiasam-panjakana rehetra aza miditra amin'izany na ny any avy any ambony ka hatrany avy any ambany ka hatrany ambony avy any ambony ka hatrany ambany. Dia eto zany dia efa mahatsikatra zahay fandekan-dalàna anatin'ilay fampelezan-kevitra satria ny tena dia mpahay lalàna mianatra lalàna dia mahafantatra an'izay mahakasika ny afisy
misy toerana sy tokony ametsahana ny ofisy io mampianariny namatsika sy ny elemantsika azaverangaka parti politique milaza hoe ngezabe eto Madagasikara dia tsy mampantatra an'izany hoe aiza ny toerana tokony misy ny afisy dia efa misy an'ireo tapelakareo amin'ny fomba ofisialy amin'ny premier arrondissement ohatra efatra izy io any Ankotapenaka ny ray dia ny ray eo amin'ny Senam dia ny ray eo amin'ny Parviana Lakely dia ny ray any ambony any amin'ny Haute-Ville any dia mba apetaka tsara amin'ny tokony misy azy ny afisy sady amin'izay koa ny afisy kely apetrahantsika amin'ny toerana tokony misy azy ny afisy kely mba tsy apetraka amin'izay toerana rehetra tokony misy azy ary mahakasika amin'izay afisy zay fa misy namana mpanao-gazety manontany manokana mahakasika azy hoe aza robitina zarany any sasany ny anareo nge tsy fantako hoe mahita vola avy aizy anareo anaovana azy fa ny anay dia hatsembohanay ny harerahanay io avadika afisy io roanjato arivo ny afisy ray dia zay tsy mananinninina ntsony anaovana afisy akoatran'ireo afisy fa vitareo dia aza mifanao an'io mba naro le namanareo mba naro ny parti namanareo anatin'ny parti politika fa asan'zio lahy nge mandrovitra ny zavatra olona zany raha fa teo lany dia ny zavavitanareo ny tantarao sy ny zavatra mbola hatao fa aza migafy olona aza manaratsy olona any amin'ny tele sy ny sisa sy ny sisa izahay miteny io hoe mahandro ny malagasy tsy fanaratsena anareo fa mitsangana ianareo miteny mpanakarena ny gasy dia hitanareo ny valiny fa tonga dia 0%. Ka zay ny antsoana ny vahoaka malagasy ray manontolo ataovy kilalao madio le izy dia ataovy ady masina fa tsy atao zavatra misy fahambania-tsaina fa tsy mety amintsika malagasy mizarazara tsy mety amintsika ny miady dia miantso ny kandida rehetra mba tsy hanavakavaka ny vahoaka malagasy misy fizarana ny zavatra tokony ho zaraina tamin'ny vahoaka nandritra ny 5 taona lasa dia zao izy voazaraina nefa asiana tike olo dia fidina zay olona omena azy zahay raha manana zavatra ho zaraina tompoko dia tsy mijery antoko tsy mijery couleur tsy mijery hoe loko na volokoditra fa satria samy mahandro daholo malagasy dia menay zay kely anananay dia amin'izay fotoana zay miverina sy mitombona le zavatra nyteneninay hoe ndaotsika sy ampitsaraka ny vahoaka malagasy sy ampitsarabazana fa hampihavana fa ny kandida sasany tompoko dia tsy manao an'izay misy zavatra tsy katako tamin'ny nanomboany fampielezakevitra fa lasa kanjona président taloha tany sy ny président ankehitriny no anaovany sasany oentiny nanao fampielezakevitra izy ty nga fividianana filoam-pirenena ry zareo a fividianana solom-bava-mahoaka angehitika ny tenatsika no ento ny tenanareo no ento sy ny anaranareo sy ny zavavitanareo sy ny ataonareo sy ny vina tatareo daholo ny lalàna tokony atolotra atsika sy ny lalàna tokony olanina sy ny lalàna mampangetaheta ny vahoaka malagasy amin'izao fahantrana sy olana amin'ny anjady amin'izao fa tsy aza akanjon'olona sy sarin'olona no entona dia ny mahagaga dia lasa numéro 3 koa le satroka kasikety dia tsy takotsona izy no fidina amin'le numéro 3 lasa le président falany hoe sanao averina ndray ny fividianana filao république sa hoana na ny mpanotra io na ny atokony mpitondra dia samy manao an'izay akanjo zay dia samy miteny reo hoe fidio ny elemanay fidio ny olonay tsy azo atao zany mahabrûle sy madisqualifie ny candidat-nareo zay ny zavatra zany ny antony-tenenako dia zay tsy mahay anarina zay tsy mahay lalàna ho izao nge ny lalàna amin'ny fenyty fividianana ty izahay io efa miomana 10 taona kilatsahana dia zay tsy anaonao fahatany dia mahagaga dia ireo olona reo ihany zao koa ny zavatra teneniko amitsika nisy olona napanaovina infiltration ary saika no nahafaty ny candidat zany ino amin'ny nahafaty azy amin'ny disqualification sy ny resaka famadiana avy any atao anatiny hay olon-drizalahy avy ihany zany no saika nangataka ampidirina 4e liste aminay aby dia saika matiteko zay dia izy moa le mitabataba eo amin'ny Facebook eo izy ndray zany mody mitabataba satria nalahelo tsy kadra meloha ny zavatra nataony dia nesorona tao dia izao koa ny ananarako ny vahoaka malagasy manjana tonga dia mijoroa any amin'olona tohananao fa aza manao infiltration zany aza mandeha amin'ny candidat hafa fa ny famadiana nge tomboko dia tsy ekeny baiboly zany tsy ekeny le toetsaina malagasy izany mantsy ny fomba fiady mampanaovana infiltration ty dia motsary hoe mangatabola sy ny sisa zay no averiko eto amin'ny vahoaka malagasy aiza no hahitanay vola omena olona rahetsy zay manaraka anay tsisy nantangaza koa zany hamidiko dia tsy mahita vola omena anareo fa rehefa ty ahazo vola dia mandeha any any amin'ny candidat hafa any misy vola zaraina hony tsy fantako hoe vola avy azy izy fa dia misy tokoa dia misy candidat eto irahana fotsiny anaraka azy dianay dia zany tsy anatin'ny lalàna amin'ny feny campagne électorale zany fa nijereko moa ny CV-ny dia tsy mety tsiny izy
amle nivony fa zay tany andehananay no rahiny de dikan'izay zany tady bagary izy amizay samy miaraka disqualifie aminy satria izy fantany mba tsy olany de zay ny andrarako ny mpiara-miasa sy ny ekipa rehetra mandehera na mandora atsika izy na mikasy tanana de ataova misaotra toby fa any zany ho amelezany atsika zay korotana zay sy fambolena korotana sy sisa sy fiantsiana na de raha rano lalam-panorenana sy ny lalàna na de ny lalàna io atoerana sy ny raisam-pirenena zany hoe incitation la violence zany sy tokony atao tomboty Madagasikara aty ka zay ny antsokony rehetra tsy fahavalinareo zay fa ny fahantrano-bahoaka ny fahavalinay ny lalàna efa lany daty ny fahavaliko ny lalàna zay tsy fanandrify ny fiainana malagasy ny fahavaliko ny lalàna zay tsy mahavaovany olona eto Madagasikara ny fahavaliko ary zany no foanany ho abrozena zany lalàna zany ka hanoratra lalàna vaovao tsika hanome tolo-dalàna mahakasika ny fiainany vahoaka andavanandro satria de mijaly ny olona ka izay no antsoanatsika rehetra mba hividy ny numéro 3 tsy ampisalasalana satria raha ireo olona reo de efa teo misy sasany za folo taona député de hoanitra député eo venao natolo-dalàna ray tsy natolotra anao de ilaza venao ianao sy nipombanao sy ireo fanatika aminao hoe fankahalanana mitenenana an'izany tsy atoboko tsy fankahalanana satria tsy mahavita ninninona anareo na ny anatiny atokony mpitondra de lazay ko eto fa misy mangara hoe aza miteny mpitondra vaona moa tsy tenenina omena bravo zany nareo amizao fijalia-bahoaka zao samy tahorinareo de tady dossier ony de dossier ony tadiavina Madagasikara ianareo no manana dossier satria ny vola tokony hivelomany le vahoaka ny laninareo de misy miteny sasany député manao tetezana sasany député miaraka amin'ny vahoaka mamahana ny olona sy ny sisa asany zany zany antsinao social anaovana social nge sy ny développement local développement de proximité nge no nanomezana ny siady le 1 milliard 200 millions FMG omena ny député samy mahazo daholo na député ny anatin'ny fitondrana na député tsy miankina na député mpanontra fa aza amin'ny iady sy ny fanometsiny anareo fa lasany vahoaka ny mibaby azy ka ny amaranako azy de tsotra fidino numéro 3 ny slogan de mazava tsara tsy mialondrako zahay mitongava mbola hanampy hanome tosika ty zay vonina hiova sy anova fa raha olona mbola anao tesany alomorona de tsy miaraka aminay zay ny dikany hoe tsy mialondrafy mandray ny olona rehetra zay de raha misy arialy aminay de zarahanay amy rehetra fa tsy jerena toko tsy jerena couleur tsy jerena volokoditra fa menay zay nananay menay fahaizana zay misy aminay menay fampianarana rehetra zay misy aty tsy miamboa didy raha vao misy olana amitsika de tsy miamboa nen'zany adidy zany tsika tsy manilika andraikitra izahay de tsy manilika andraikitra aminareo zay nitatana ny vola ny vahoaka fa ataonay zay manalikanay na de fantsika kely ray aza zay no azonay de amatsianay le tetezana tatatata de vita le izy vita ny zavatra raha vahoaka ary manao zay manandrify zay manandrify anay ataonay ka alatsaro ny vatiny numéro 3 fa izahay rery no candidat elanelam-panahy adikany sasany hafa matsy elanelam-panahy raha mbola ireo atoko milaza azy ny candidat ny atoko milaza azy hoe matanjaka sy tompony Madagasikara reo milany eo de mbola hiady reo ary reo tsy havana mandrak'izay fa izahay kosa de indépendant tsy miankina amin'izaniza ary mandala ny fihavanana raha lany eo tsika tsy ary tsy maintsy olamy moa de tsika no mampihavana an'ireo atoko miady reo fa ny adin'ireo atoko milaza ongeza be reo no mahatonga ny Madagasikara mahantra mahatonga ny vahoaka mahantra satria misy hampodisterana amin'ny zalahy reo ary reo tsy ty havana lasy hoe isika no mampihavana azy manarakaraka an'izay miantsony hery rehetra sy ny vovonana rehetra hiarahasa aminay mba hitondratsika fiovana sy fanovana eto Madagasikara fa raha mbola lay politika tompoko sisy zavatra vahana am'izany ka izany no mahatonga atsika hoe isika no candidat crédible ma indépendant na tsy miankina satria sady tsy miady amin'ny mpitondra isika no tsy miady amin'ny mpanontra de tsy miady amin'ny namana indépendant rehetra de tsy miady amin'ny vahoaka malagasy de itsika no hamahaolana itsika no hanolotra lalàna itsika no hampitavana an'izay tsy tokony mihavana de itsika no candidat idéal handeha ao amin'ny assemblée nationale satria mahay mikirakira an'izany lalàna zany mahay manoratra an'izany lalàna zany mahay manomena zany tolotolo-dalàna zany fa ianareo zany raha nahavita de tsy nilatsaky zahay ahoana manitsy atahorako raha tena nahano nanakarena ny vahoaka malagasy ny hinambary voavy sy ny sisa mandeha ny resaka social mianatra ny mpianatra voatsabo ny marary de hadalàna zany raha mbola nilatsaky satria hanimba ny fahasambarany malagasy fa ny malagasy mijaly ny olona tsanay fantatay fa lalàna ny olana eto lalàna tsy mahavaova olana lalàna efa lany daty
lalàna tsy soratana amin'ny tokony ho izy fa pahorin'ny bailleur de fonds zany sitrisa tsy haiko hoe asa ninona zany mahatonga an'izany dia lalàna fidin'ireo mpisolelaka foana ananganan'ny tanana dia zahay tsy solelaka amin'izaniza fa hijoro hiaro ny vahoaka indrindrandrindra amin'ny taniny arovantsika isika amin'ity tany ity misy candidat mbadibadika ao efa herinay fa mpandravatanin'ny olona sy ny sisa ka zany le raha olany députéoko sy olany fongana ny tany nefa le mipera-pedro efa feno ny toerana ny tunel tsy ometsika ny lalamoron-dalana tsy azo atoriana tsony dia fidio ihany moa fa asakasakatsika io ka miantso ny vahoaka malagasy aho aza mifidy fahantrana intsony re fandaotsika hifidy olona hamekaka ny mahakasy ny malagasy hamerin'ny hasiny Antananarivo aloha hamerin'ny hasiny Alivo aloha tsika zay ho averitsika ny hasiny Madagasikara ray manontolo ataotsika arrondissement pilote eto amin'ny alalan'izay lalàna tsika ihany manolotra azy fa lalàna efehizanan'ny Madagasikara ray manontolo fa kosa eto ny pilote amin'ny premier arrondissement dia manaraka ho azy ny Madagasikara ray manontolo amin'ny mahasolombavambahoaka ny Madagasikara-nay ka alao hoe tompoklasy tompoko vavy fa tsy atao lava ny resaka fa dia miantso atsika handrasabato aza mifidy fahantrana tsony aza mifidy ny olona tsy hiverina aminareo tsony fa misy sasany modikolona androany raha pitsitsikoolona tsony fa Paolo de kolona foana Paolo de kolona be Paolo de bandy tsy mampime fa olona vonona ampandrosan'ity Madagasikara ty amin'ny alalan'ny lalàna izay lanina ho iaho manolotra ny gouvernemanta dia mandany lalàna atsika dia atolotra ny gouvernemanta ny lalàna karaha tsy ampy ny zavatra ao anatiny dia ahitsy zay ny zavatra mbola tsisy teto tsisy solombavambahoaka mahasay manitsy lalàna hoe tsy mety ty article ty tsy mety ty dia tena asan'ny solombavambahoaka Fidio Paolo candidat numéro 3 allo za ihany mampifidy ny tenako nareo ohatrany varivarina ny mpifidy aloha tenany